Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mila mihetsika ianao raha te hahita fahagagana. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tamin'ny heritaona ohatran'izao dia nisy tovolahy resaka tamiko nangataka vavaka fa efa mandroso dia mandroso ny taonany mba te hanambady izy mbola tsisy olona miaraka aminy. Zaho moa nanontany azy hoe ngany am-piangonanareo tsy mba misy olona mba efa nijerijerevanao na mba metimety aminao ohatran'izany dia misy osa izy vehivavy izay mitovy-taona amiko ary izy hitako hoe tia miandry ahy fotsiny fa zaho izy tena mbola hoe mangataka ny sitrapon'Andriamanitra tiako entina mbavaka mihitsy hoe ahoana ny hevitry ny Tompo mba omeny Tompo fahasahiana sy ohatran'izany afahako miresaka aminy ozy izy. Toy izany dao hoe vavaka tsika raha izany dia niara-nandohalika mihitsy izay. Vita ny vavaka toy izany mantsy azy manao hoe izay anjaranao ny sisa. Tapabolina taorina an'iny dia niona indray izay roalahy. Dia rehefa niona dia nanontany azy manao inona ny vaovao na nahoana ilay izy inona ny toy an'ilay resaka. Dia izy moa niteny tamiko manao hoe tena mbola tsisy vaovao ilay izy pastera mbola tsisy toyany mihitsy. Fa ahoana anganareo mbola tsy niresaka mihitsy zaho tena mbola tsy niresaka fa tena mbola tsy safa tena mbola hoetombavaka pastera hoetombavaka pastera. Tena zaho tsy hivavaka ho anao tsony. Tsy hivavaka taitra be izy fa maninona izy. Zaho dia tavinao lany andro hivavaka andohalika ho anao foana ianao tsy hetsika akory. Andriamanitra ka nindrasanao andefa misy azo an'ilay vehivavy sa inona tsy azoko mihitsy ny tianao atao tena tsy misy zavatra ravana eo amin'ny fiainantsika tena mila ovana mihitsy ilay fomba fisainantsika indraindray amin'ity hoe eto-mbavaka. Mieritreritsika hoe misy mihitsy ilay fahagagana izay tsika vao miroso. Izany andro teneteny fa tsy izany ny fomba fiseho amin'ny fahagagana anatin'ny soratra masina. Fa ao anatin'ny soratra masina jerevy daholo ny fahagagana rehetra anatin'ny soratra masina fa miroso ianao dia rehefa miroso ianao dia mahita fahagagana eo am-pirosoana, eo am-pihetsehana, eo am-panaovana an'ilay zavatra izay tsy vitanao ianao no mahita ny fahagagana isehony ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatra fotsiny izao ilay marary ny paralesisa teo am-pandriana izy toy ny Tompo manao hoe mitsangana be tao ny fandrianao. Izany hoe olona tsy afaka anao an'izany mihitsy izy. Izy raha mbola ambony fandriana fa rehefa niezaka izy dia tao anatin'izay ilay fotoana fihezahana izay tonga dia nitsangana izy nomen'Andriamanitra anazy ilay hery satria nankatoa izy amin'izay fotoana izay. Ohatr'izany koa ilay boka folo mandehana miseho any amin'ny mpisorona izy. Olona mbola boky ireo mbola tsy sitrana akory fa endana miseho any amin'ny mpisorona. Izany makany amin'ny mpisorona izany olona miseho hoe efa sitrana ny makany. Nefa ireo tonga dia nandeha dia teny mpandianana izy ny tenin'Andriamanitra no nianadio tsikelikely. Izany hoe eny mpanaovana an'ilay sitrapon'Andriamanitra no nadio. Na dia mbola tsy hitany sainao ary aloha inona ilay valiny fa miroso ianao dia rehefa miroso ianao mahita fahagagana ianao. Mofo 5 sazan-drano roa hetsika tsara ny tantara. Ny mpianatra tsy niteny mihitsy hoe ataovy complete daholo mihitsy aloha ilay mofo. Ataovy misavovona be daholo aloha mofo rehetrarehetra sy ny hazan-drano izay vao izarana io fa sao dia afa-paraka amin'io izay. Fa tsy izay. Fa raha izay dia tsy finoana intsony fa fahitana izay. Fa tena hoe miroso izy na dia ilay mofo 5 aza hoe zarao rehefa nandeha nizara izy tsy lany ilay izy. Nisy fahagagana teo am-pizarana an'ilay mofo. Fa tsy hoe niandry fahagagana vao nizara an'ilay mofo. Ary izay tena tiako hitarihana ny saintsika. Ripetera. Rehefa nasian'ny Tompo endana tsy pahazo ny arato dia efa tsy nety mihitsy izy fa tsy possible izy fa noho ny amin'ny teninao dia andeha dia teo am-panaovana an'ilay izy no niseho ny fahagagana. Nahita voninahitr'Andriamanitra. Zany daholo jerevy daholo hatrany amin'ny testamenta taloha ny amin'ny hoe rinoana namboatra samby fiara. Tsy niandro hoe aiza daholo aloha ny azo anaovana an'izany rehetrarehetra izany aiza daholo ny didika azo anaovako an'izany rehetrarehetra izany aiza daholo n'izao tsy niandry an'izany izy vao niroso fa tonga dia niroso dia teo am-panaovana an'ilay izy no nanehoan'Andriamanitra ny heriny nampian'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Ary izay mihitsy ilay izy. Raha jerevanao ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra iampiery eny am-pandehanana izy. Ny famantarana ozy izy dia anaraka izay mino. Izao famantarana izao nanaraka izay mino. Izany hoe mino ianao aloha dia manaraka ny finoanao ny famantarana. Fa tsy hoe asivy famantarana aloha izay avy mino. Ka ilay hetsika izay ataonao io dia hetsika mpinoana io. Izay natao hoe finoana. Ilay zavatra mbola tsy hitan'ny masonao tonga dia efa tanterahanao sahady izay natao hoe finoana. Andriamanitra raha niteny tamintsika manao hoe mangatà dia omena ianareo. Dia tsy nijanona teo izy fotsiny manao hoe mitadiava. Izany hoe tsy mangataka fotsiny ianao dia izay fa mila mitady ianao, mila mihetsika ianao ary tsy vitanao mitady fotsiny fa mbola mila mandondona koa ianao. Izany hoe tena misy zavatra maro isan-karazany orina ilay fangatahana fa tsy hoe mivavaka dia miandro dia avy eo Andriamanitra no heverinao hoe tsy mamaly vavaka. Ianao zao raha misy olona mitifitra voatabia, mitoraka voatabia ianao dia ianao dia tevitra hoe Jesosy esory ny voatabia iny dia tsy mihetsika ianao fa dia miandry vavaka fotsiny ianao. Mifiretaka any amin'ny tarehanao ilay izy izao hoe tsy namaly vavaka Andriamanitra. Tsy hoe tsy namaly vavaka izy. Fa ianao koa sady nangataka hoe Tompo arovy dia sady miala ianao, miepoka ianao. Fa tsy hoe mivavaka ianao dia miandry fotsiny eo dia ohatran'ny hoe Andriamanitra ny tsy namaly vavaka. Tena diso tsika ravana.
na efapolo taona izy ianao ivavaka hitady vady ka iandry ao an-tranao tsy hahita vady zany ianao. Inona ny andrasanao le vehivavy eo tonga zany dia tena manao hoe ity le valimbavako, ity fa za le valimbavako, zay ve ny andrasanao sa tsy azoko hoe inona? Tsy maintsy mitady ianao, tsy maintsy mihetsika ianao, tsy maintsy manatanteraka ianao miroso. Fa izay le firosoana zay no atao hoe finoana dia amin'izay fotoan'izay nomen'Andriamanitra valimbavaka ianao fa tsy hoe miandry manamilatsaka avy any an-danitra olona tonga dia tonga fotsiny dia tena manao hoe ity ny valimbavaka ao anao. Tsy izay. Tady asa ve ianao? Tsy maintsy mihetsika ianao fa tsy mangataka ao an-trano fotsiny dia hoe anao fivadikanina dia hoe tinam-bavaka dia ao an-trano ao. Fa mila mivoaka, mila mandeha makany amin'ny orinasa. Za zao ravana tamina orinasa anankiray izay tiako niasana dia tena nakany mihitsy dia nanatitra CV. Dia avy eo niverenako tany iray afaka tapabolana aiza ho aiza le izy tompoko anao na nytoerana niverenana tany iray foana. Hitan'le olona mihitsy ny motivation anao. Azonao atao tsara mihitsy miresaka amin'le olona lehibe hoe za tompoko tena te hiasa atao aminareo fa mba ahoana tompoko, za mba tadiavy toerana ato tompoko nohatran'izany. Fa tsy hoe manatitra CV dia izay. Fa tena mila mihetsika ianao ry havana. Eo am-pihetsehana ianao no omen'Andriamanitra tolo-tsaina. Mety misy olona miteny manao hoe tsy mahavita mamela heloka mihitsy pasteur. Dia eo ianao dia mangataka vavaka mba omen'Andriamanitra hery. Tsy hoe omena hery ianao zay vao andeha mila heloka, fa mandeha any ianao miroso makany amin'ilay olona, omeo rendez-vous izy amin'izao tsika ianao mila miresaka dia tonga dia efa miroso ianao dia eo am-pirosoana hiresaka aminy ianao no omen'Andriamanitra anao ny hery. Fa tsy miandry ao an-trano ianao omeo hery Andriamanitra vao mandeha. Efa tsy finoana intsony za fa efa fahitana. Ary zany koa raha manao trano ianao. Tsy miandry hoe vola be efa feno zay vao andeha anao trano fa efa fahitana zany. Fa ny finoana dia hoe na mbola tsy misy azy eo am-pelantanana fa mbola kely andao adinina ny fototra, andao hirosotsika fa eo am-pirosoana ianao no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, anehoan'Andriamanitra ny heriny. Ary zay daholo no atao hoe finoana. Zay ny prinsipa raha ohatra ianao ka te hahita fahagagana, fa raha ohatra ianao ka miandry fotsiny eo ny tena miteny aminao ary havana fa lany andro eo ianao, oreraka eo ianao. Ary za manokana aloha dia tsy mitondra mbavaka an'izany hoe olona tsy hanao ninina akory fa mangataka vavaka foana fotsiny no atao raha. Tena miteny amintsika fa ho diso hevitra amin'izany tsika. Fa tena mila mirosontsika amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa izay finoana izay finoana velona izay, finoana misy asa ateraka izay hoe andeha zany, hiroso zany, anatanteraka zany satria fantatro ilay Andriamanitra izay ny teny hoe vitako io. Mitady bourse ve ianao, bourse extérieure dia mangataka fotsiny. Na ifadianina 7 andro sy 7 alina ary ianao rehefa tsy hitady tsy hahita zany ianao. Fa sady mivavaka ianao dia vitanao ny vavaka dia miroso ianao. Ary zany mihitsy nambarany tenin'Andriamanitra, ataovy izay azony tananao atao izy fa Jehova no momba anao. Izany tenin'Andriamanitra no maranako azy ampahirezako antsika rehetra. Aza miandriandry. Aza miandriandry zany dravana fa miroso amin'ny zavatra impossible mihitsy. Miroso ianao, mandehana tanterao fa eo am-panaovana azy ianao, eo am-pirosona ianao no ahita ny fahagagan'Andriamanitra satria ianao ilay miroso izay no atao hoe mino. Izay no atao hoe mino. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.